Fomba fifandraisana amin'ny alalan'ny zava-maneno ny mozika. Zava-maneno tsofina no ifantohan'ny Asina Stefanina amin'ny alalan'ny fampianarana sy fizarana traikefa. Rehefa misy lanonana ara-miaramila na ara-panjakana, raha misy lanonam-pianakaviana ohatra ny anaty fahoriana dia misy foana mozika tondra aina ho an'ilay orkestra mihitsy, mampiakatra an'ilay ambiance ny antsointsika azy na mampiakatra an'ilay hafanana hoentin'ilay orkestra ny vao mandeha zany hery zany ngamba tsisy manana an'izany tonga dia mitsinjaka daholo amin'ny mpanotrona, bangona fotsiny ny anankiray rehefa mirery dia mapampy ty soprano ty zany vao mahita an'ity dia mba anaovy kinijikely zay le malaza azy. Ito indray ny sax alto, dia ito indray ny ataontsika hoe sax tenor. Ito ny tena afaka fizany taloazy. Ireo karazan'ireo fa manana feo natokana ho azy samihafa mihitsy. Ny fitaovana ara-mozika tsy mora ny vidiny satria raha mahita zao tsika ny mpitsoka mozika an-dalambe manana andreny fitaovana ireny, misy ny manome fanomezana ho azy ireny, misy izy manofa dia raha sitraka reo re toanantsika izy ireny ahafahantsika mampandroso ny mozika malagasy mihitsy. Miezaka foana moa izahay mizara eraky Madagasikara raha tratra satria ny teknika tsinona mila atoro. Ohatra ny hoe raha mahita zao tsika mpitsoka eny dia misy le ranamana zay tena voty be mihitsy eto dia atory ohatran'izao ny teknika fanaovana azy, tsy voatery hoe tena tabotsana be zay hoe zay zao dia efa manelo izy. Dia misy teknika andolo zany fianarana ny instrument. Ndra trompety izy dia ahoana ny feo angalana ny feo voalohany sy ny feo faharoa. Ny trombone izy ezany no anaovana le beso, dia ny clarinette izy na le mozika tsofina lavalava maintimainty iny hoe inona ny feo raisiny inona mahira gasy lira gasy misy ny filatrony iny. Dia ny trompetra moa mitazona ny feo voalohany sy ny feo faharoa ravahan'ny amponga maro samihafa.